dia mandala ataovy ny raharaha aingakainga andrahoy ny sakafo atoandro. ao aloha raha ngaty ampiana kely fa tena ohatrany tsy ampy mihitsy any izany tena tsy miakatra mihitsy manana zalahy manaoko kely leram-boakazoko iny tena miaka raha tena namitaka mihitsy tena eo natsika tamin'iny tanaza fa volako midinako ianao ny ina zalahy io ohatrinona zay matsika androany ndiapasy ary tsy hitazina ka ohatrinona ohatrinona fanakaina tokoa ary ndiapasy sary tsy nitoteny androany noho ny tsy nakabidy nefany mafy mahazoazo mivady maty ny zanaka maty ka izy angio nefa nahazo vady vaovao marina ve marina elanelana anazy amin'ny fitahina izay ataony amin'ny olobe lety ambony tany ary ny mpamorika ireo izay nomen'Andriamanitra tena anana tsintenaty morakoraka pinenksitanga fa tamsazy any tokony laka any tena mitsaka tena andao any ana mitsangana tia andao tefa maika le olo any ndiamandia mamaina ihany ihany fa any any tena any any dao nika tia varindrio any ho any mafana dia ndana mianatra fa sao dia tara efa niteny andrazisy ahy andro trano zany safy a tia varinao ataovy eo e mihinanao fa mbola lavitra ngeny alentsika losaka aloha nareo mianaka fa ndeha hijeran'le sarety an-tanatsika any amin'ny dokotera ngany asa ele zany a taratara mody me tsara velatsy eo rehefa eo dada
dada ne pastery fa maninona no azon-javatra ohatra izao raha mitoy izao dia ho sovaliany mpamosavy daholo izany ray fiangonana rehetra ahoana raha sisy lasa izy tonyolona ianika lasa ny ampianarana raha velo lasa nitondra andra-pasy any amin'ny dokotera any fa naniny rapa daholo no ankioana ny lohalina sovaliany mpamosavy dry ina koa mahatonga ngapasy tratran'izay zavatra izany besaka mihitsy ange zavatra nipotrana na hatramin'izay tsy nahateo anao izay raha velo lasa manao fitondran-drenikely an'izy zazy iny irapasy tsy fantatra izay mahazo anazy na tsy zaka ntsony angamba ny fahoriana mahazo anazy dia ohatrany tsy fantatra amin'Andriamanitra mihitsy dia izao misy zavatra tsy mazava aminy ny nefa ny azoko anampiana andre nisy ny laza tamiko mantsy fa nahafaty andreriko dia nisy namorika izao ihany lazaiko andry Anika rehefa faty raha sy mbola tsy maintsy maty na tany amin'ny hopitaly na teto amin'ity toerany ity alaninona niny mpitsabo e na ny dokotera izay nianatra tany an-dafy tany ampitan-dranomasina tany na ny fitsaboana ny enti-parazana izay tsy mena amita zanary ny tokony aina mpindrana fotsiny tsika olombelona azony Anika izany Anika hainao ty za zao fa nitady anao atraizatraiza andao nody fa misy resaka ataon'olon-dehibe amintsika ny an-trano andao Fena tadavinao latsakato ny rotsoko ny akoho tsy hitako fahina daholo reny ary zay zany mahatonga neny anao toetrandreny kely aminao ato an-trano ato tsy zaka ny retody reto
rasy fahitako nanaovana azy. Orenika, aizy nareo e. Manao ny dada. Efa tsy maninona izy fa vizaka ny lavalina dia mba matory kely aloha. Fa hoana zao? Ay tonkise, zaho hitany se zao e. Mahagaga. Manao rano olo Renika amilosako an'ilay akoho mba isotrosotrony roniny. Matorotoriana rehefa reraka loatra fa alao karakarana isy anika andraray. Hatramin'nyvinandray moa ny akoho ny lasa vanjobory. Nanontaniako dada toy izy izay io no mampisokatra vavonina. Mampisokatra vavonina reo menakafo zany fa tsy ny aho. Taranaka tsy vanina. Iza moa ny antsoina antsika? Maso vavy tompo. Nahoana moa rapasy no giasy tena amin'ny raiky tapisaka sy ny andrerezina? Ary ny vetaveta. Ondry lelika matia. Dada rabe nge nanamboatra azy. Mbola mandaina ihany vety e. Mbola mandaina ihany. Mbo vaky bararany laingetena. Alao antsony dada rabe. Nendrika indrean'io ianao dada rabe fa nanamboatra azy. Ka ny vintandrasiny sy ny diedona nge mahazo an'io e. Hita tena fa nanota fady tena. Olona tsy valahary. Mpamitaka. Mpamoritra. Tsy vanina. Manomboka androany tena. Dia miala tsy anisan'ny mpimasy vavitsony. Inteny zany. Oreto atao avy amin'ny fanaovana azy ty e. Za moa dada rabe efa fantatrao ny momba. Ka ny lasa reo momba ny lasa e. Fa saika anatitra an'ireto zavatra eto satria fantatrao koa ny nahazo ny tompony. Tia moa tsy maintsy hoe mba hanajana ny olona ny tena dia tsy maintsy hajaina ny olona. Sady saka maloha sy avozy rehetra dada rabe ka samy manana ny anitra ho azy. Fa inona nefa ny tena antony? Ka tsy nanara-dalàna. Tsy nanara-dalàna hono e. Inona moa reto karakarentsika sy kolokolotsika fatratra reto? Zava-maniry? Karaha samy zava-maniry ary. Manino reto no asorintsika ho faterika? Ahidratsy ireo koa ve dia velaniry io? Ka inona ny tena antony? Mba ahafahany ahatra tsara amin'ny tombo sy miroborobo re. Ay, ahidratsy teo amin'ny fikambana be mpamosavy velo alina. Mpamorika izy fa tsy mpamosaka no avy. Tsy nanao ny andraikitra arak'izay nomeny ny zanahary azy izy. Ary roviana moa ny kristiana ny manongana ny pastera sy ny dekona. Rehefa manao toetra manala baraka ny finoana kristiana. Ay, reny koa zany dia anisan'ny mpamorika. Satria tsy nanao ny andraikitra lehibe izay nankiniky ny Jesosy Kristy azy izy. Manao ohatra velo? Ao, efa mba natsiaro tena sady efa reniko izy ao. Saotra an'Andriamanitra. Efa vitako atsakany sy andavany ihany koa ilay zavatra nahita tany amin'ny dada rabe. Mampalahelo ny nahazo Andravelo. Izay ty adaly e. Fitiavany ianao any ange na tonga anazy ohatr'izany. Tsy mba tsapanao ve zany? Fa inona nefa mahatonga anao tsy hanambady azy? Ny fity letaleta rasisy mananjary izay letahany. Ero any ny anjara ny ray zafy.
tsofoka rano nareo. Na mompera na pastera na dadarabe na mpamosavy ny maro tsy voatanisa e dia tsarovy a fa andraikitra ray ihany ny asan'izy rehetrarehetra ireo andraikitra ray ozy a satria dia ny fikolokoloana sy ny fitahinan'ny olombelona. Fa maninona nefa ny fanenjika sy ny fanaratsy? Ka samy manao ny finoana ny zavatra daholiko. Tiako bebe olona kokoa ny fiangonako noho ny fiangonanao. Dia tsy hitako soa izay atao amin'izany ka. Tsy misy oatra mivavaka mivantana amin'ilay nahary ihany. Mamela hainao raha zavo. Efa hatramin'ny ela no namelako anao Ravelo. Ary etỳ an-tany ihany nge misy ny famelan-keloko fa tsy kanin-danitra. Izany koa mbola angatahako famelan-keloko aminao. Fa inona moa ny heloka nataonao tamiko? Tiana tanteraka ny tiana nataontsika fahiny Ravelo. Ravelo, ataontsika vady. Ahoana tonga dia ho teneniko ve hoe hivady tsika isanao dia mazava amin'izareo ny resaka. Ka izany efa ela nieritreritra an'izany. Fianao tao mandroso mihemitra. Ka mba mamenatra angam-pasy ihany akena dia izany azy. Teneno rangahy dia izay lalany ihany lalany. Ray Safy, eo ny zanakao. Sata, ino rainao? Vita ho azy izany ny resaka. Izy mianaka manambady antsika mianaka. Nareo mianaka manambady anay mianaka hono? Sady izay koa nefa ka ty. Anambavinao nge io e. Ray Safy any rainao niteraka anao. Aza manavazovazy ratsy ianao Ravelo. Rehefa nitoejaza taminao a talohan'ny nandahananao hianatra ao mpitandrana. Nahoana n'izao ianao vao miteny izany aty amiko? Tsy tiako le hoe anambady ahy ianao noho ny zazaika ambana. Sady amin'ilay vehivavy koa ny izay ny fitaovana hitazomana anareo lehilahy. Dia nihidy ny vavanao nandritra 20 taona mahery izay. Dia inona nefa ny atao? Yanika, ny fitiavana ny lehibe indrindra amin'ny zavatra rehetra. Ka raha zanaka Ray Safy ianao, fa zanaka Ravelo alina, fa zanaka pastera ianao, fa zanaka mpamosavy a, tsy ataontsika isanao mampiva ny fitiavantsika isanao izany. Fitiavana, finoana. Dia mbola isy ve ny fanantenana? Aza matahotra ianao fa mino fotsiny ihany. Fa raha vazo mitovy ihany a tsy hitantsika isanao rano izany. Ilay zanaka mpamosavy. Vazainao zanaka. Fa ino ty ataonareo ty e? Ilay zanaka mpamosavy.